Ny mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio fa 4 ny volana Novambra 2024 dia mbola faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havana ary manonona trano ny fiadanan'ny Tompo ho amin'ny tokantranontsika izay mandray sy manaraka izao fandaharana mofon'aina anio izao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo dia mbola ho ampitomboana amintsika hatrany anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra ary amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tianay. Saotranao izay fa mbola nitahinao sy narovanao indray tamin'iny alina iny, ka mbola omenao izao maraim-baovao izao. Dera sy mankalaza ny anaranao masina mandrakariva izay. Saotranao izay ny mbola nomezanao izao fotoana izao ka ahafahanay indray mitondra ny hafatrao. Mpanompo tsy mendrika ao anatrehanao, ka dia mifona sy mibebaka ny amin'ny tsy fantanterana rehetra. Mamelany elokay ary mamindrafo aminay noho ny rahasoan'i Jesosy Kristy izay nalatsa no anay. Apetraka hifeno eo am-pelantananao indray ary izao fotoana izao ary mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay. Fanahinao masina anie hanome anay ny fahendrena ao anatin'izany hafatra izany ary ny olonao rehetra izay miaino izao hafatra izao dia ahita ho sokafan'ny fanahinao masina ny fony ka ahita ny zavatsoa ao anatin'izany teninao izany indray. Dia mily sy matoga ary izay fa tsy saraka aminay ianao fa hanatrika anay feno. Dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatanay sy andrenay izany vavaka izany. Amen. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra amin'ity volana Novambra ity moa isika izany ry havana izay manao hoe Tafatoetra izay miandry ny Tompo. Ka ny anjara mofon'aina antsika androany izay fampizarana dia arak'izay hita ao amin'ny Amosa. Amosa 5 raisina eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 10:20. Dia ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia atsangako indray ny tranom-bongon'i Davida izay efa nianjera ary hotapenako ny efa banga ao ary amboariko izay efa rava aminy ka ataoko tahaka ny taloha izy mba hananana izay sisa amin'ny Edoma sy amin'ny jentilisa rehetra izay antsoina amin'ny anarako hoy Jehovah izay manao izany. Indro avy ny andro hoy Jehovah izay hatrarany mpiasa tany ny mpijija ary ny mpanososy voaloboka hatratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipopotra ranom-boaloboka ary ny havoana rehetra hiempo. Ary ampodiako ny Israely avy amin'ny fahababoana dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka hononao ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy. Halao saha koa izy ka hihinana ny vokatra. Eny, amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy hotongotako amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy hoy Jehovah Andriamanitra ao. Ray masina malamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo dia ho aminareo hatrany anie ny fiadanana. I Amosa dia mpamilany avy any Joda fa tao amin'ny fanjakan'Israely no naminaniny tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa. Amosa dia namilany ny tsaran'Andriamanitra ny firenena manodidina ny Israely sy namilany ihany koa ny famaizana mafy anjoany firenena Israely dia niandravana azy. Nateo aza nefa izany dia nambarany ihany koa fa Andriamanitra dia manome toky fahalarina indray ka hanangana ny firenena izay novidiana dia ireo izay sisa tavela tamin'ny firenena Israely. Andeha omentsika lohahevitra ary izany fandiniana izany ka omentsika ny hoe ny fanarenan'Andriamanitra ny firenena voafidiny dia voalohany indrindra dia mahakasika ny ara-nofony manontolo ary faharoa ny fanarenan'Andriamanitra ny firenena voafidiny dia mahakasika indrindra ny ara-panahiny sy ny ara-tsaina ihany koa. Ny fanarenan'Andriamanitra dia mahakasika ny ara-nofo manontolo. Eny ry havana, taorian'ny fandravana nahazo ny firenena avaratra sy atsimo dia potika sy rava tanteraka tokoa ny fiainan'ny olona rehetra tao. Tao ny fisiany haintany, tao ny aretina, ny zavatra atsirehetra isan-karazany araka ny fahitana dima izay hitan'ity mpamilany ity, izay hitantsika any amin'ny 7 sy 9 amin'ity boky ny Amosa ity izany. Dia milaza ny loza mahatsiravina izay hiatra amin'ity firenena Israely ity
Rehefa irenina kely ny zavaniseho aloha nandritra ny fotoana nanjakan'ny Jeroboama faharoa ty dia nandroso fatratra ny fanjakan'Israely tamin'izany ka ny Tompo harena. Kanefa tsy dia nahafa-po ny vahoaka ny toe-piainan'izy ireo satria ny harena dia teo am-pelantanan'olo mihitsy ary maro ny mahantra. Be loatra ny elaelana nisy teo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Be loatra ny fitiavan-tena ary ny fahitana izany toe-javatra izany indrindra no tena nahatonga ny fanoheran'ny ty mpamilany Amosa ity. Ny fivavahana tamin'Andriamanitra dia efa natsatsa ihany koa ka nahatonga azy ireo tsy nahita fiarovana tamin'Andriamanitra ihany intsony koa. Ary izany antony rehetra izany nahatonga n'Andriamanitra hanafay ireto zanak'Israely reto. Andriamanitra tokoa ry havana dia tena tezitra ary manafay ny firenena izay mahafoy azy. Eny fa na dia firenena nofidiany manokana aza ny firenen'Israely, Andriamanitra dia mitsara ny firenena rehetra araka ny fahamarinana, ka izay manao ny marina ihany no afaka miandrandra fitahiana aminy. Fa izay tsy mankatoa azy kosa dia hiara-ny ozina sy ny fahatezerana. Andriamanitra nefa ry havana mafitiavana azy be famindrampo azy na dia tezitra tamin'ny firenen'Israely azy izy noho ny fahafoizany azy, noho ny tsy fahamarinan'izy ireo, dia mbola nitana sy nahatsiaro ihany ny fanekena izay nataony tamin'i Davida, fa tsy hanongotra tanteraka ny taranaka Jakoba araka ny andininy 12 eto. Ka dia nanaja ny teny fanekena izy ary reto dia mbola mampanantena fiainana sy fiadanana ho an'ireto firenena zanak'Israely reto izy. Ny fiainana ara-nofo tokoa ry havana dia tena hitan'Andriamanitra fa tena nanahirana an'ireto zanak'Israely reto satria dia tena rava ny tanàna. Ary dia nampanantena eto Andriamanitra fa omena endrika vaovao indray ny tany, hiverina hamokatra indray izay hitantsika eto amin'ny andiliny 112 sy 17. Tsy ho hita taratra intsony izany faharavana sy fahampotena izany satria ho avaozon'Andriamanitra sy ho hatsarainy tanteraka. Mahasana ny fiainana ara-nofo manontolo tokoa ny fananganan'Andriamanitra ny fiainan'ireto zanak'Israely reto. Na dia amin'izao andro ankehitriny izao aza dia mbola tsy miova izany fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia te hanova, te hanarina ny olona. Dia ireo olona izay tsy manana fanantenana intsony, ireo izay kivy sy mamoy fo manoloana ny ady sarotra, izay tsy maintsy hatrehana amin'izao andro ankehitriny izao. Tsaroa fa mbola misy ny fanantenana ny amoavy dia Jesosy Kristy izany, izay efa niran'Andriamanitra ho tonga hamonjy sy hanafaka izao tontolo izao. Dia ilay Andriamanitra tonga nofo izay efa nolona sy niara-niaina tamintsika tetỳ tany ka nahita ny fahoriantsika. Ny fanarenan'Andriamanitra koa ry havana dia mahakasika ny ara-panahy sy ny ara-tsaina ihany koa. Tsy ara-nofo ihany ny fahavoazana niatra tamin'ireto zanak'Israely reto dia ny fahababoana izay nanjoa azy ireo. Tsy mba nalana fahafana fa very zo tanteraka tokoa izy ireo, niaritra ny latsa sy ny hetso ary ny henatra, miasa mafy nefa tsy mba misitraka izany na tsiary very tanteraka izy ireo. Sarotra renina tokoa ry havana izany fahavoazana ara-panahy izany satria tena simba ny saina manieritreritra. Rehefa tonga kosa nefa ny fanarenan'Andriamanitra dia nampidiny tamin'ny taniny izy ireo arak'izay hita eto amin'ny andiliny 14. Niverina ny lamina ny fiainan'izy ireo ka namokatra ny fambolena ary afaka ny faly amin'ny vokatry ny asan'izy ireo. Andriamanitra dia mampanantena fa izy mihitsy no hanorina indray ny Israely hody amin'ny taniny aorian'ny faharavana. Ry havana, feno fahasimbana tokoa ny tontolo iainantsika ankehitriny ary tena fa andalam-paharavana ny tany. Hita izany na eo amin'ny lafin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay mitondra anohanana sy areti-mandikana, na eo amin'ny fiainan'ny firenena izany, na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ka mitondra ady sy korotana lalandava. Hita fa tena miarasy tanteraka izao fiainana izao. Maro ny mametra-panontaniana fa mbola misy fanantenana ihany ve? Mikaroka hevitra etseroa arak'izay tratry ny saina, variana miady amin'ny fiainan'ny olona ka adilo ny afatry ny tompo. Fa efa afaka manarina ny rava izy ary manangana ny lavo araka ny fampanantenana. Tsy misy afaka ny havita izany afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany ry havana satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana araka ny Jaolina 4:20 izany. Mahay mamelona ny fanahy maty sy reraka izy ary indrindra isika kristianina izay firenena voafidina dia tsaroa fa natao antsika tokoa izany fampanantenana izany mba hahatonga antsika tsy vilivily saina
fa hitoetra mahatoky hatrany eo ampiadrasana ny fiavian'ny tompo araka ny loha hevitra antsika amin'ity volany novambra ty. Ho fendry havana na inona endry paravana misy eo amin'ny fiainantsika dia tsaroa fa hain'Andriamanitra ny manarina sy manangana izany hiverina ho tahaka ny teo aloha indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa dia mahereza indrindra ry havana, miambena tsara ary mivavaha fa ny devoly dia manao izay harava sy halavo antsika foana kanefa dia sambatra isika fa manana Jesosy Kristy tompo mpiaro sy mpamonjy antsika dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa ho amintsika hatrany ny fiadanana. Lefa avaka isika ry tompo Andriamanitra io misaotra ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Ny teninao tokoa no mampahery sy mamelona anay ka mitondra faharena vaovao aty anatinay. Nampahafantarinao anay indray ary tamin'ity anio ity fa ianao ilay manangana ny rava ary mahay manarina sy manavao anay ka na dia misy aza ny faharavana eo amin'ny fiainanay dia mbola manome toky sy mampanantena trany ianao fa anarina anay. Ny fanenao masina anie hitahiry izany aty anatinay ka hatonga anay ahery mandrakariva manoloana ny ady sarotra izay hatrehinay amin'izao fiainana izao. Misaotra Jesosy Kristy tompo fa izany tokoa no nahatongavanao tetỳ tany dia mba nihamonjy sy hanafaka anay ka ataovy mahay matoky anao mandrakariva izay. Ankehitriny dia vavaka izay ho an'ny kristianina rehetra mba ho tafatoetra tsara tokoa eo am-piandrasana anao. Taio sy ampio Andriamanitra ny mpanomponao rehetra izay indranao mba hatateraka ny asa nandranao azy ka ataonao fanahin'olona maro hiverina ao aminao. Vavaka izay ho an'ny tsy salama rehetra mba ho sitranonao araka ny habeny indra fonao, ireo kelihery ho ampahirezinao ary ny kamoty sy ny sahirana mba ho velomina ao an-trany satria ampy mizara ao anay ny fahasoavanao. Raha misy ny tena ny laza ny voninahitra dia ho anao rery ihany ry Andriamanitra ary ho farana anay ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarina ny tompo manao hoe ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, itiakamtany ny lanitra, miolay mitsika ny sasazo aminay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelaka sy elika taminay, ary azatontonay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay tonolona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Amen. Sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.